Entona sy 5 andro zay nisy nyty fandarana Doria ity. Ary zay rehetra vitatsika de tahirizitsika ao amin'ny adresy YouTube ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny am'izay, indrindra ny fanomezan'ny tombonandro pahavelomana, ahafahantsika mizara ny sosiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zarao amin'ny zanaka mampara, atombohy, aoreno, atsarao, aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangambato. Isaorantsika ihany koa no onjapeo M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafiny teknika izay mikerakera latabatra maro bokotra, mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy. Tsy alantsika ny fomba mifandarana, manolotra anareo fandarana dia avanareo Imanovojery. Tsy alantsika ny fomba mifandarana. Ialoavantsika an'ilay zanam-pandarana, teny Maeva leroa, zay manana teny fanivany koa teo zanam-pandarana io ny hoe anareo mpondronombo malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao tsika ampionjo fa zaka tao tsy ignara. Fakasitrahana amin'ny fandarana, fanamariana, raha misy teny fankahirezana ny mamarana azy. Zay ny mibana amin'ity zanam-pandarana ty. Mba ho fakasitrahako anareo zay nandefa SMS taty amiko de tononoko anareo. Dominika complexe sportif ao. André Manaratsandry, Clémence amin'ny télévision. Zay anareo no nankasitraka. Fanamariana kivy be anareo hitako. Tsy maninona fa arentsika iny. Ny teny fankahirezana zaraiko aminareo de hoe amin'ity fiainana ty aza mba makalagy zany. Amin'ny fiainana aza mba manaiky tereny adalany hafa zany. Zavatra misy lanjany eo amin'ny fiainana foana no asiana saina. Fa tsy zay zavatra rehetra mandalo amin'ny fiainanao io. Zay zavatra asambatranao no atao. Ary mifalia amin'ny eo ampelantananao. Raha misy olona mitadiady aminao, ialao de ny lalanao foana toy izany. Misy manompo anao ve? Mangina fotsiny de miala eo. Tsy ampy ny karama, ampitombo ny fidiram-bola, ahenao ny famoaham-bola. Tsy mila makalagy amin'ny fiainana. Ity fiainana ty nge tsy sarotra rehefa tsy asarotina. Zay indray mba teny fankahirezana hoentiko anareo. Matoa telo anareo nandifa SMS. Fantatro fa kivy fa azakivy. Izahantsika ny anatsara azy. Mialohan'ny anarahantsika ny amerenantsika n'ilay loha hevitra anarahantsika farany teto dia io no laharana ifandraisantsika. Raha misy tianao ambara, misy tsy mifanandrify aminao zay voalaza, miantsova ary mandefasa SMS. Fa am'izao anao raha miantso anazy tsy mahazo satria za ato amin'ny studio ato. 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Ny ahy eto zany hoentiko ifanampiana ny fampizarana amintsika mpiaino zany. Fa za tsy miteny olona sanatry ny vava, fa loha hevitra fotsiny no entiko, fa tsy miteny olona zany. Averinantsika tsy haivina le nataontsika farany teo de ny hoe volany maso tsy mba kilema amin'ity fiainana ty. Rehefa izy no volanina ivo de fosa zay, lasa teny ratsy, lasa tsy tsara amin'ity fiainana ty. Amin'ity fiainana ty de maro no manadiny fa tsy mba misy tsy ho faty rehefa mananaina koa. Nefa azadiny fa mamy zany maty rehefa toka maty mamela soa. Zany ny filamatra an'ity fiainana ty. Amin'ity fiaina mandalo ty de mizara roa olombelona eto ambony tany. Misy sokajin'olona manakatao zay mandalo vola mba hitsitsiny fotoana. Am'izay mba elaela vao maty miala amin'ity fiainana ty araka ny fiheverany. Sokajin'olona tsy manakatao zay mandany vola, mandany fotoana mba hitsitsina vola. Zay zany sokajy faharoa. Am'izay sitranay Zagnahary ndo tompon'ny teny farany amin'ny fiainany. Tena mifanohitra tanteraka reo tanjon'ny sokajin'ny mpiainan'olona anankiroa reo. Anika tsy mitovy ny toe-tsaina entina miaina, tsy mitovy ny toe-tsaina entina mihevitra, tsy mitovy ny toe-tsaina entina mifandray amin'ity fiainana iombonana ity. Ka tsy mahagaga ny hoe samy hafa lohan'olombelo tsiraikiraiky. Nefa raha ny fahatsarany sorodalaka izoran'ny malagasy,
amin'ny alalan'ny lalam-panorenana no jerena dia azo lazaina fa tsara ary tokony ho tsara fiainana amin'ny malagasy indrisy anefa fa raha tomorona akaiky ny fampiarana azy dia toa lasa mizara roa toangady indray satria ny modely mpamindra hoe mpanataterana an'ilay lalam-panorenana mihitsy ny tsy ampy mba tsy ilazana hoe tsy misy fa mba firy amin'ny malagasy no mba manana bokyny lalam-panorenana any an-trano any tahaka mifananana an'ireny baiboly koroany an-trano any reny samy mamaly amin'ny tenany hoe za misy za tsy misy fa ny tiako atsongadina ilaina eo io no mahatonga atsika mizara roa toangady ihany koa amin'ity fiainana ty misy mipetraka ho zaranangady sady mijoro mbola misy menaka satria ninona ataony dia mety foana amin'ity fiainana ty misy kosa napetraka mihitsy ho lelanangady ka sady mitrongy mbola misy potaka zany hoe ninona ataony dia tsy mety mahita mangirana mihitsy ninona ataony tsy mety mahita marina fa fahoriana no mitete aminy sanatriny mba tsy ho tonga amin'ilay fomba fitemana hoe tompony tsy mazaka manana tahaka ny zanak'omby minono ny malagasy ka ny tompony ray no mandefitra amin'ny azy nefa efa zavatra iainantsika malagasy amin'izao zany ny zanak'omby manko ampinanaitra fa anjara rononony amidy atakalo vola tsaran'izany ve zao tsika malagasy am'izao azo sarobidy vatosoa volamena arena tsarobidy anaty ranomasina eto aminao eto jiaby nefa ianao mijaly nefa ianao ory nefa ianao mahantra nefa ianao tsy afa-mifaly anjara asa ho an'ny tanora tsy misy nefa mifampianarana any ankizy manao tsy omby aloha mifanesika mihitsy ny ray aman-dreny mampiditra ny zanany any an-tsekoly lasa omby mahibe tandroka mihitsy ny ray aman-dreny amin'ny zanany anika tsy afa mamindra satria fihiny mifahantrana satria na vita fianarana indray ny lasa enta-mavesatra n'ity firenena ty ary tsy renina vita fianarana reny mihitsy no antenaina anamainto milaly ny tany satria tsy nomanina tamin'izany izy ireny fa samy isika ray aman-dreny miara-mijery miara-mandinika miara-mikaroka ny ampitombo ahitany zanatsika fahatsarana amin'io atsika sinimponitra manampy azy io mba tsy ho diso fanantenana izay nandrina n'ilay loha hevitra hoe volany maso tsy mba kilema fa ilaina fanarenana ny tsy mety amin'ity fiainana ty araka n'ilay fomba fiteny manao hoe toko tapaka volany mitongilana zay tsy mety arenina manana fomba maro loko isika malagasy fa aravona fotsiny amin'ny hoe voankazo anala amin'ny fiainana ny tsara telona ny ratsy kosa levina mba hitsiry voatsara samy miara-manaiky isika fa ny lasa no miteraka ny anio ary ny anio no ananganana no avy io no isiny fifandona kevitra amin'ny taolo endry sy ny androm-piemorana zay niteraka fiemorana ho amin'ny malagasy sa tena manary ny nentin-drazana ary tsy tapa-kevitra ihany koa andray ny nentim-bahiny ka lasa miaina ao anatin'ny fisalasalana tanteraka ny malagasy ny am'izao tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe manalasala tahaka ny katsaka ny fiainana misy ankehitriny atao hoe lahy nefa mibabianaka sanatria ny vavindray no mamelona ny lehilahy feno ny jaloko feno ny jombilo hafahafa atao hoe vavy nefa maniry somotra ny vehivavy indray manambady vehivavy zany hoe ny vehivavy mitondra somotra zany trangam-piainana ankehitriny io ka tena ilaina fantsiana ny akamarona satria isika malagasy ane samy mahalala ny tena mariny fa vesarany tsy fihina de manao ny tsy fanao zatra manao zavatra mamboretra ny fiarahamonina eny tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe drakidraky mikotrika todomboy zany mitambitamby rano isena zany hoe mba tsy havery tombotsoa zany dia manaiky amin'izay ampanaovana azy na mety io na tsy mety io na mahasoa io na tsia na tsara na ratsy
hita maso miariary azo tsapahitanana fa io faharatsiana io efa eny amin'ny fiarahamonina eny ka andao isika iova ampitombo fahendrena satria izay no mahatsara ary mahatratra antitra amin'ity fiainana ty zay manana fanahy endro no manana fihavanana amin'Andriamanitra koa afoizo ny fomba ratsy zay manimba ny fiarahamonina misy am'izao raha misy aminao any feny de zao zay nianatra ka ambony amin'ity firenena ty de tsy firy nampiseho modely mpiainana tsara eny anivon'ny fiarahamonina eny lazany raha no manakoako amin'ny fianarana fa tsy tena hita zay vokany asa miara mahita tsika any amin'ny fiarahamonina any tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe bangana androditra zany ny fofony ihany no anjarany fa ny tena marina tsy hita le izy ny fitazana miainga avy ao tokantrano ny tena hitambokatra mahatsara ary tena mahatsara ny taranaka amin'ity fiainana ty zany hoe ny fahatsaran'ny fahasalaman'ny tokantrano no mihitatra amin'ny fanila-bodorindrina amin'ny fokotany ny firaisam-pokotany fivonana tonga hatramin'ny firenena manontolo hoy ny taolo endry raha manao ka tsy ambinina ony ampio fa avana ory fa raha miravoravo tanana kosa de avelao ivarina amin'ny tany tenin'ny taolo endry zany fa zay miarina ihany no afa mamindra ary zay miavo tena no afaka miavotra amin'ity fiainana ty toy ny mahazatra moa de faranantsika amin'ny karazana tantara na fanadiadi-kevitra ny tam'izay tany aloha ela be tany de nisy biby ngeza be antsoina hoe dinosaure tsy misy mafy mihoatra n'io dinosaure zay zava-mananaina teto ambony ty tany ty sady matanjaka no mbola afaka mamoaka afo ambava tsisy afaka mifanandrana aminy mihitsy zay mananaina teto an-tany zany fantanina ngeza be ho atsika miaino an'ity fandarana ty de hoe nahoana no lany taranaka io biby ngeza be io nefa ny tam'izany efa nisy koa ny voalavo misy hatram'izao zay sady vony mbola lavo fa izao raha te hahafantatra ny olona ray ianao de omeo fanasana isakafo izy ny frantsay ny tena manana n'io fomba io tsy hoe teny ianao de aseny misakafo tsia fa te hahafantatra anao izy de fantariny amin'ny fomba fisakafoananao ary omeny safidy malalaka mihitsy anao am'zany am'izay tianao teneno zay tianao aza mihafahafa e te hahafantatra anao izay teo no teraka ny fanany taolo endry manao hoe ny endry mody voky fa ny adala manesika ihany fa manomboka eo ny toetran'le olona de fantatra aza dino fa ny sakafo hoantsika io no mahatonga aretina ka miafara amin'ny fahafatesany ka ny dinosaure tam'izany tsy mifidy zay hoanina fatra-tsakafo ny fatra-kibo maty jiaby dinosaure tsy arakaraka ngovo nananany ata taranaka izy tsisy taolam-balon'ny dinosaure sisa no lany lasa valeur satria zay mahita taolam-balon'ny dinosaure io mpanan-karena paléontologue anankiray anglisy Richard Wayne zay teraka tamin'ny 1804 maty tamin'ny 1892 no nanao inventaire farany io an'io dinosaure e tandremo anao zay manao fomban'ny dinosaure mbola ho faty misy amintsika sa mametraka anarana mihitsy ny hoe reny ane efa dinosaure politique ratsy zany nefa ny maro miriariany am'izany fa mbola ho faty ary ny taranaka ao mety ho lany ho foana lany tamingana tsisy intsony io ianao miriaria amin'ny amafisana amin'ity fiainana ty io sao ianao tahaka ny dinosaure any mafa tsisy varany lany taranaka resy ny voalavo jusque zao mbola tahaka mifananana rena ny atsara-panahy zay ateraka amin'ny mpivady vady io ma zany korana mandeha anao fa manambady vadinao mahiny le vady zany tsy fantatra fa teny fampiasa fotsiny zay alavaina amin'ny hoe izy io fanalavateny vady de hoe voninahitra andrakitra dedy iraisana zay ny fanalavana an'le vady raha atao fehezanteny de hoe voninahitra sy andraikitra ary didy iraisana ny fanambadiana
tena zany tokoa ve ny andraisantsika ny vady sa tiako anao ndraiky za tiananao fa rehefa tanteraka ny ainga fototra ny vady de tsy maintsy mamoaka taranaka vanina am'ty firenena ty am'izay ny mpivady dia salany manana avion, fiara, trano, tany, moto sy ny sisa amin'ny fananany taranaka fa ilaina finiavana zany fa tsy tongatonga ho azy safidy ihany koa ny fahatsara-panahy vao manana azy ny olona anankiray. Ity fandarana dory ity dia hoentitsika andranitana an'izany fiarahamonina mba ho tonga ifanaja, ho tonga mifampihevitra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Zay ny narahantsika farany teto fa somary aingakaingana tamin'izay satria ny lohahevitra vaovao dia ny hoe ny herin'ny fahendrena amin'ny fiainana. Ny antom-pisin'ireo lohahevitra hoentina eto amin'ity fandarana dory ity dia mba antenainay ny tsirairay samy afaka andray ho azy ny sakafo ny eritreritra. Zay fotsiny anie mba mandray anao zany mba ho sakafo ny eritreritra mba hitsiri ny herin'ny fahendrena amin'ity fiainana ity. Ireto misy oam-pitenenana izy ireto malaza nefa mifanohitra amin'ny fomba filaza azy izay mahavangivangy tiakavana nefa ny avatiana tsy arahamonina feny de zao fitandrona amin'ny fitiavakavana no iraisany zany hoe tsapany malagasy mihitsy fa tsara zany avana izany. Rava reo rehetra reo ny vesaran'ny fahantrana ary ny simbany vola no nanimba amin'ny fihavanana ilay fitiavana nafana zary nanjary zava-mankaleo mba hoentina aiza mo ty vola mba lazao ho atsika rehetrarehetra vao mipy ny masonao sanatria de efa tsy anao lay nahalinanao teo. Ny vola tsy omby angidy raha mbola tany koa ny tany fa ny endry no mahay misafidy zay marina mety tokony ho rarina araka n'ilay lohahevitra ny hoe ny herin'ny fahendrena amin'ity fiainana ty. Ny fahaizana ny ampy-fahalalana no nisan'ny ray mahendry amin'ity fiainana ty ary zay rehetrarehetra zay de entitsika mampiavaka ny tenatsika amin'ny biby na ny zavaboary hafa fa isika olombelona no mahay mitsindro ny ho avy satria manam-pahendrena amin'ny fiainana. Ny fitsitsina de tsy hoe fiafinana fa fahaizana sy fahendrena mandanjalanja fiainana io fa entiny maro de zay aho kony fa tena mitsitsy mafy mihitsy fiafina io fahendrena fahaizana mandanjalanja fiainana satria amin'ny fiainana ny kely voatsitsy no arena fa tsy hoe zay azo avy amin'ny fahagagana tonga amin'ny mikipy maso anao de lasa mpanan-karena tampoko ny fandaniam-be amin'ny fiainana no tondra fahantrana. Enina na omby azy ianao tamin'ny fahagagana nikipy masonao mbola miverina aminao ny fahantrana raha ohatra ka mandany be anao satria ny te vidividy ny tsy ilaina indray andro any de mbola hivarotra ny tena ilaina amin'ny fiainana. Tranga efa hita mazo zany amin'ny fiainana. Ity ny soabolam-bazaha anankiray ny marina rehetra de tsy mba filaza avokoa lasa tsy anjerin'ny malagasy mihitsy io ka tena tonga mankadiry amin'ny fiainany. Very niaraka tamin'izay ny marina, very niaraka tamin'izay ny mety, very niaraka tamin'izay ny tokony sy ny fahendrena. Tsy aleo ve miteny tahaka an'izao filaza avokoa ny marina saingy mila fahamalinana, fahaizana sady miandro fotoana mahamety azy. Fiteny ihany zany tena tsara zany amin'ny fiainana aza mba matimaty makatahaka ny zava-baovao enti mpivahiny zany na tsara io na ratsy rehefa tsy hainao ny aingana fotony aza alaina nefa ianao za izy isika samy mihinana mambolony aby zay no anaovanay n'le lohahevitra hoe hery ny fahendrena amin'ity fiainana ty. Rehefa tsy feno ny fahalalana ny fahendrena amin'ity fiainana ty dia lasa osa fanahy lay olona teraka miaraka amin'izay mihitsy ny famalian-dratsy ny fialonana
zay lasa fanetry be ny fiarahamonina. Miaraka am'izay dia ilaoza amin'ny fahendrena le olona. Fahendrena zay mitondra fahazava-piainan'olombelona rehetra. Fahendrena no manafoana ny faharatsy-piainan'olombelona rehetra. Tsy misy olona manana fahendrena raha tsy matahotra an'Andriamanitra. Zany no ilazana fa tsy misy fampianara-pahendrena zany, fa tolo-janahary ny fahendrena. Fahaizana tsy misy fahendrena, io tsisy dikany. Ary azadiny fa ny lasa tsy mba miverina amin'ity fiainana ty. Fa adalany zay mandany andro amin'ny siralatsakan-drano, fa ny fitandremana amin'ny fiainana zany, amin'ny fiainako avy ny tena tsara. Io sisa no tsara atao lesona amin'ny mpiarabelona. Amintsika malagasy dia ny fokon'olona no rafim-piarahamonina. Ahaizany vahoaka miara manapatapakahitra, miara manapa-kevitra, miara miasa. Zay no antenaina mba hisiany fiarahamonina mivoatra sy mandroso amin'ity fiainana ty. Misy ve zany amintsika any? Anjarantsika mamaly azy. Fa ny anjarako eto amin'ity fandarana Doria ity dia manome soro-dalana kely mba hatsara ny taranaka. Mamaim-poana araka an'ilay teny faniva amin'ny fandarana hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'izanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, azaniato. Na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Feno zava-miafina ty fiainana iainantsika zanak'olombelona ty. Satria akoatra ny hita maso, maro koa ny tsy hita maso, zay mitondra ho any amin'ny lalany tsy nampoizina, ho any tsirairay amin'ity fiainana ty. Dia maro ny velona ao anatin'ny fahafatesana noho ny tsy fahalalana ao. Maro zany. Izy velo fa izy fa anatin'ny fahafatesana. Manakory man velo anatin'ny fahafatesana? Velona nefa ny tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Olo efa maty baka zany. Fa izy fo mbola tsy milevina. Tsisy andro ny tsirian'ny fahendrena na oviana ho an'ny olona tahaka zany. Misy amintsika io tsy mihevitra ary tsy manaja ny voninahitra ny nahitana masoandro dia ny ray aman-dreny zany. Olona efa maty baka zany. Azy anao ahita fahatsarana amin'ny fiainanao. Anao tsy manaja olobenao. Joya, anao tsy mahazo. Manovara misy aminao any zany. Fa sanatria ianao le mitsambika mikipy. Maratra anao, folaka anao, rendrika amin'ny fahaverezana. Tsy mety mahita mangirana amin'ny fiainana. Ny olona manao toy izany. Amin'ny fiainana tsy misy tsy teo rasalama zany, fa tsy avelany aretina. Fa noho ny tsy fanajanao andreo, noho ny tsy finoanao zagnahary, mamihana anao raha iboana. Amin'ny fiainana ny fahasambarana dia tsy inona fa anjaran'izay manam-piniavana, andresy ao anatin'ny herin'ny fahendrena. Ny fiainana zany. Ny teny sy ny fitafiana ny sopotra mpitaherin'ny fahendren'ny firenena anankiray. Ny teny sy ny fitafiana no tena sopotra mitahiry ny fahendren'ny firenena anankiray. Indrisy fa toa aloha sola amin'ny fahendrena malagasy ankehitriny satria nahoana? Na maniry aza tsy hitam-bahoaka, ary na mihitsana aza tsy hitam-bady aman-janaka. Feny dia zao. Tsy tsapantsika rehetra mihitsy ny fahaverezan'ilay fahendrena malagasy, ka tokony homba mitady fa io ny tena fivoham-piainana tsara indrindra. Fahalalana dia tahaka ny zava-maniry. Velona foana io rehefa mahazo tany. Indrindra fa raha voatondraka dia mandrobona mihitsy. Tahaka izany koa itsika olombelona io. Rehefa aminao ny faniriana tianana fahalalana dia mandrombona tsy manam-pahatamperana ny fikarohanao azy. Fa ny fahendrena kosa dia tolotra avy amin'Andriamanitra. Zany hoe izay matahotra sy manaja an'Andriamanitra no omeny fahendrena maimaim-poana. Tahaka ny famoronan'ny masoandro, diavolana, kitana ho an'ny olombelona. Io raha namena fahefana ho an'ny olombelona. Io hoe masoandro miposaka avy any antsinanana. Fa ny ady fa lasa amin'ny assemblée any. Maneno ma fa antsinanana foana atao vao aminay ndefa tokoa. Fahindrana ady jeritsika tsy nameny. Masoandro miposaka avy any antsinanana. Na ia tia, na ia tsy tia, io fa kabarin-dragnahary. Fanarahanao an'izay, izy milevina milentika andrefanany io. Ny fanomezana fahendrenao
ho an'izay mino sy manaiky amin'Andriamanitra de foiny maimaimpona. Ny fitafy tena loza anisany maneho fahendrena indrindra fa amin'ny vehivavy izy io, tahaka ny asin'ny vatosoa, volamena, perle, diamondra, ny asin'ny vata amin'ny vehivavy, ka tokony ho sarotra vao mahita azy. Izay vonona sy tena tia no mikaroko azy, satria lalina any anaty tany vao mahita vatosoa, lalina any anaty tany vao mahita volamena, lalina any anaty tany vao mahita diamondra, ambany ranomasina lalina vao mahita perle. Tokony ho toy izany koa ny fitafian'ny vehivavy. Mba mitrandraka izy vao mahita, fa am'izao any tsy misy mpitrandraka ara-dalàna fa samy maka nata tsy misy permis. Ny fitafy tianay asongadina an'io, efa tsy misy mangady tsony fa raisim-potsiny ny fitafim-behivavy am'izao, tsy sahirana tsony amin'ny fitrandrahana an'ireny ny vehivavy am'izao. De hoy zay hoe mitarika ny saintsika rehetra, zay le niteneniko teo hoe aza mba mihinana mambony, rehefa zavatra tsy hainao ny aingana fototrany aza tao, satria zay no mahatonga an'ilay isika makatahaka, satria ny entim-bahiny de alantsika tahaka. Zay moa nyresantsika teo hoe omba mitady io fahendrena io, fa ny teny, ny fitafy ny sopotra mpitahiry ny fahendren'ny firenena anankiray. Ka raisiko amin'io lafi-piteny io, anao koa baka avaratra, ataova koragnany avaratra koa anao fa avaratra any, anjakany sy hipetrany ny asiny teninao. Maro amintsika anao avaratra any ampanentinao nety hoe anao manao tenin'olo hafa any atsinanana any, wala anivo any, wala atsimo any. Izy mety fa tsy tsara, tsy mametraka an'le asiny le teny am'le faritra, ary makany iny izy io. Anao boka marambitsy any, ataovy teny marambitsinao io arena. Ny arenantsika malagasy de ny fahasamihafa-piteny nefa tsisy tsy mahafantatra. Teniny atsimo hainy avaratra, teniny atsinanana hainy andrefany, samy mifakahay teny. Zay mahatonga anay miteny ny teny ny sopotra mpitahiry ny fahendren'ny firenena anankiray. Ny fitafy ny sopotra mpitahiry ny fahendren'ny firenena anankiray. Io fitafy io, mba fitafy manahoana ny tena fitafy ho atsika malagasy am'izao? Ny vehivavy moa ny tena sitsika resaka amin'izy ty. Zay za hoe mitoraka voninkazo nandry mamako, ry dadiko, reo jiaby avaratra any, fa salova io aminanay ry ataizy misy lamba karakory, salova tsy maintsy ambadiky ny lamba jiaby io. Zay le mbola voatazonany aloha, ampanetretena fa entiko mampilaza hoe mbola voatazona lay fomba fitafy. Firy ny vahiny eto Madagasikara, misy frantsay, misy ny arabo, misy ny comorien, misy ny sonoa, misy fa reny rehetra reny tsy very teny mihitsy, satria nahoana any amin'ny fiarahamonina any izy manao tenintsika malagasy, fa ao an-tranony ao izy mivoy ny tenin'ny pireneny. Zany hoe fantatra ny zanany, fantatra ny vadiny, ny tenin'ny fireneny. Zany hoe mahay teny arabo izy, mahay teny sonoa izy, mahay teny comorien izy, mahay teny karana izy, mahay teny jiaby, teninazy tsy very. Fa raha vao tsika mandeha amin'ny firenena hafa, tonga de very teny gasitsika io, lasa tsisy mahay teny gasy koa ao. Zany resaka amin'ny namako zay, za tafikorana amitsaiky zanaka anio, za mieritreritra izy gasy raha nambarany il n'arrive pas de parler malgasy polin. Azafady, za satria zany eritreritra hoe izy gasy zany hoe fahaverezana daholo zany mila fanarenana. Fiainy de zao mamirapiratra fiainana ny maro amintsika malagasy, fa tsy tsara ny fiainana raha tomorona akaiky, de ahitana loto
ilana fanadiovana be ilay fahendrena ny tiana horisana am'ty ilana fahendrena ty fiainana ty zay na tonga nay nanao an'lay loha hevitra ny hery ny fahendrena am'ty fiainana ty firy mo ny manana famirapiratam-piainana fa mba firy ny mahita ny tsara amin'izy ire rehefa tomoronao akaiky ha raha ihany koa ny ela olo ha tsy nampoiziko ha raha tazaminao izy de mamirapiratra tokoa fa rehefa tena tomoronao hitanao fa tsy de soa tsy mamenatra am'teny an'izany fa tianarina tianana ny tsara am'ty firenena ty betsaka ny tohina eny tsy maninona zay ny manamarina fa ho sitrany ianao fanafody tsary nisy mahatsara anao zany amin'ny tiavanao azy fa tsy maintsy marary anao iny tsy maintsy mafy aminao iny fa ningeza indrindra am'ireny dia ny fahasitrananao mangidy fa anao janga ary zay ty fandarana Doria ty dominy rehetra iainam-pitiavana raha zany fandomana zany tsy mafimafy zany fandomana zany tsy ahitanao zavatra poirina am' tsy mety sy ny arenina tsy hitatsika ny marina aminy boribory ny am'valo tapitra amin'ny fotoana atsika za mbola tehiteny foana manimo anareo kivy lao anareo telo to lao nakasitraka aza kivy zany ma tsika manarina raha za to manao azy tsy kivy anareo kivy koa zao amin'ny heriny any toy zao amin'ny ora mahazatra miverina izy io fa ny fandaratsika tiatsika anana ny tsara mametraka mandra-piona amin'ny heriny toy zao ndray makasitraka indrindra tompoko